ilay mpitolonambavaka naresiny alina zay ndray zany ny loha hevitsika androany a ary hodiny atsika sy horesantsika moa mahakasika an'izay kanefa milohan'ny resahana de mangataka anao hanondrika nono fa hivavaka isika. Ankehitriny riraina any landra sy ny tany tombotombopatsaka ny mpanjaka miazinatra rehetra tolotray hoanao rery ihany dera sy ny lazarolatra mandrakizay ny tsy fafezana fisainana ka mahatonga anao tena reka tanina fona aminao zanakety misaotra anao tsosy no mpamirampoziny fitiavanao mbola afaka manohy izao fandarina izao hoe ny sanay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananamasina zany saina fanafatasiraponao raha-mpanakeo anay zany ka hitondra fifoazana ao anay fotoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanonao vavaka. Amen. Mbola ao anatin'ilay loha hevide be hoe miverina amin'ny alitara ihany isika mamarana ny tontolo andro miaraka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ity hoe mamarana ny tontolo andro miaraka amin'Andriamanitra. Zao no ambaran'ny Luka toko 9 andininy 12. Luka toko 9 andininy 12. De zao no vakin'ny teny Luka toko 9 andininy 12. Ary tamin'izany andro zany a de lasa nakany tenimbora Jesosy mba hivavaka ary nahatra mivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Indray zany de misy fanandramana anankiray ny mivavaka mandritry ny alina moa zany raha tenenina amin'ny fiteniny tsotra anankiray de hoe alim-bavaka. Ahoana moa no mahakasika an'izany de mazava ho azy moa fa Jesosy Kristy zany a no ohatra ho antsika. Nahafantatra an' Jesosy a ny fitolomany am-bavaka mandritra ny alina manontolo toy ny nataony a talohan'ny ny fidianany ireo mpianatra 12 lahy izay tondra ny filazantsara eo amin'izao tontolo zao a indray andro any. Angamba tsy ahita toro mandritry ny alina koa ianao raha tsy maintsy hamonjy izao tontolo zao a miaraka amin'ny fanampin'ny olona mpanota 12 lahy mbola tsy mahay ny asany na vesatra tokoa izany andraikitra izany. De ndonge ovakitsika ny Luka toko 9 andininy 12 sy ny 13. De zao ny vakin'ny teny ao amin'ny Luka toko 9 diny andininy 12 sy ny 13. De zao no vakin'ny teny. Ary tamin'izany zany de lasa nakany tenimbora Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia nantsony anantona azy ny mpianany ka ny fidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Zava-dehibe zany a ny fitolomanam-bavaka mandritry ny alina satria isy andraikitra zay a ho atao ny fidy 12 lahy ho lasa apôstôly tamin'ireo mpianatra marobe zany dia ny fidy 12 lahy ary nivavaka nandritry ny alina mihitsy Jesosy a ahafahana fidy azy ireo. De raino aty ihany koa zany a de nanorotsoritra tahaka an'izao de Jesosy ilay mpitolonam-bavaka mandritry ny alina raha teo ampanaovana ny asany teto tany a ilay mpanjaka ny lanitra dia nivavaka mafy tamin'irainy. Matetika no nandoalehany sy ny vavahany nandritry ny alina manontolo. Mazana feno alahelo ny fisainany noho ny fahatsapan'ny hery maizina eto amin'izao tontolo zao dia nilaoza ny tanàna sy ny raharaha ny vahoaka be sy ny tabatabany ka nitady toerana mitokana izy a mba hivavahana ho azy ireo. Ny tenimbahitra oliva no toerana tian'ilay zanak'Andriamanitra indrindra anaova ny fivavahany. Matetika rehefa nandao azy iny ny vahoaka satria alina ny andro dia tsy mba nitsaratra koa izy a na dia reraka noho ny asa nandritra ny andro azy. Zava-dehibe loatra ity mitokana mivavaka ity satria mila fifantohana ary mila fahanginana, mila fitoniana
ary mila toerana sahazany zany tokoa satria raha ny tontolo misy atsika de rotoroto tabataba toejavatra maro samihafa izay sarika ny saina tsy fantoka ary zava-dehibe zany a ity mivavaka mitokana ity raha atao anatin'ny fahangina tanteraka ny tanàna ary ny mpianatra lasa nody mba hakaina sy ihanyko ao anatin'ny toromaso i Jesosy kosa tsy mba natory ny sandratra avy teo tenimbotro oliva hoany amin'ny rainy ny fitalahony amin'ny bavaka mba ho voaro mandritry ny andro amin'ny fitaomandratsiny zao tontolo zao ny mpianatra ary koa mba ho atanjaina ny fanainy ho vonina hiatrika ireo adidy sy fitsapana miandry azy raha natolo ny mpianatra rehetra ny alina manontolo ilay tombo sy ny mpianany kosa ny vavaka namela ohatra ho an'ny mpianany izy Jesosy ny ohatra de nasehon' Jesosy zany ny fiaretan'ny tory nandritry ny alina ny mpianatra nefa de natory soamatsara fa Jesosy kosa de tena niary tory nandritry ny alina ary anisan'ny tena fiadina mahomby amin'ny fitaoman-dratsy zany a ny tolona-mbavaka mandritry ny alina ary io moa zany a no nataon'i Jesosy noho izany zany raha te hafantatra na takatra ny zava-dehibe a de izao io vavaka mandritry ny alina io de tena misy zavatra iankinanaina mihitsy manomboka ny tontolo andro miaraka amin'Andriamanitra ny kristianina sasany indraindray no ny tahotra ny amin'izay mety hitranga raha evoaka ny trano izy ireo fa vitsy kosa no mba mamarina ny tontolo andro ny eo ambanin'ny fanatrehany rehefa nahazo izay nilainy ny atrehana ny tontolo andro izy ireo de azara raha miato mba hisaotra an'Andriamanitra noho ny fanampiny a sy ny fiarovany ainy rehefa trotraky ny avizanany iny izy ireo dia nitsofoka ao am-pandriana tsy nanana saina hitady azy akory mba omeny ery atrenany ampitso a sy ny adiny mahalala azy izy ireo a mba hisaotra azy mahalana zany no mba misaotra ny mpahary ny olona zany satria fa reraky ny adi-piainana reraky ny rotorom-piainana reraky ny asa fitediavana de ny mahamaika de ny andeha atory akainy hiala sasatra de any ka tena mahalana ny mba misaotra any Kristy takary Jesosy ny zava-misy ara-panagoavana izay miandry azy isan'andro tsinjo ny mazava ny loza ara-panahy mety anjon'ny mpianatra na dia tsy mahatsapa velively a azy izy ireo a ny amin'izany zavatra zany dao jerentsika ngeny ambaran'ny Lioka toko 2:23 Lioka toko 2:23 andininy 2:30 Lioka toko 2:23 andininy 2:30 de izao no vaky ny teny nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalanao ankehitriny isan'andro aoka tsy ho adinoitsika intsony ny fotoana amaranana ny tontolo androntsika mivavaka sy ny fiderana izay asandatra ny fotsika any amin'Andriamanitra aoka isika hifampivavaka amin'ny kafanampo mba ho terizin'Andriamanitra antsika ho mahatoky amin'izao fahatomora ny fiverenan'i Jesosy izao de aoka zany tena anokana fotoana ivavahana anokana fotoana iresana amin'Andriamanitra ary araky ny tadalina teo aloha moa de le alitara izay atao tokantrano fiaraha-mivavaky ny ankonana fiaraha-mivavaky ny mpianakavy ary indrindraindrindra misaotra ny amin'ny tontolo zao mantsy ny mahatonga ny olona varinany de ohatran'ny vizana izy torovana tsy mahatsiaro fiadanana tsy mahatsiaro asambarana tsy mahita fahafahapo
de zay mahatokany hoe tsy vita intsony lay mivavaka satria dosono ny fomba fijerin'ity tontolo ity. Aoko fantatra ao zany fa reo zavatra atrendreo ke tsy olana fa famolavolana avokoa ny tena marina fa lay mpanjaka an'izao famazenao mbola miezaka manajamba ny masim-panahy ary izay no ilaina mivavaka. Zay natonga an' Jesosy nanome ohatra ny tolona mivavaka mandritry ny alina. Sasa moa ny alina de anaovana fandihizana fa tsy zay fa tena mivavaka mitady fafinareta eto amin'ity tontolo ity. Ka zay no ilaina ny mivavaka ary everina foana mivavaka de fifandraisana ampahary amin'ny alalany fifantohana ao amin'ny saina izay mangataka ny herin'ny fanamasina. Ka tonga eo amin'ny fotoana indray zany zay anaovantsika antom-bavaka araky nefa mahazatra atsika ao anatin'ity vavaka ity de alamino ny toeranao mba ahafahanao mivavaka. De misy taridalana moa zany misy andreo atom-bavaka sy ireo teny fikasana izay ambara mandritra ny vavaka zay atao de oko azonao antoka fa tsisy manelingelinanao ao anatin'ity vavaka zay atao ity izany. Ary tanjany andro zany de lasa nakany atembohan'i Jesosy mba hivavaka ary naharitra mivavaka tamin'Andriamanitra izy anandritry ny alina. De hiaraka hivavaka isika. Ankehitrindry iray nahary ny lanitra sy ny tany tombotombataka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra atolotra ho anao rehany dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fafezana ny fisainana ka mahatonga anoty eo anatreo ka tany nafona aminao zany ankehitriny misotro anao Jesosy satria menao zao fotoana izao afana fandray aminao ty antom-bavaka ity. Aoka ny fahazavan-tsaina vavananao masina no amfandrainy aminao ka hiandrandrahnay valim-bavaka avy aminao izany Jesosy io. Velom-pisaorana izahay no ny ohatra nasehonao anay. Ny fiainanao dia ohatra lehibe arahanay ary mivavaka izahay mba ampanjakanao aty anatinay ny fiainanao. Tompo, tsapanay fa mila manokana fotoana iarahana aminao manokana izahay. Ampio izahay anio andamina fotoana mba hivavahana mangina. Aseho anay ilay tenom-bohatra azonay ale dia toerana azonay mifandray akaiky aminao sy mianatra mihaino ny feonao mba handresenay izay mazava kokoa. Andriamanitra tsy mbola nivavaka nandritry ny alina manontolo ny ankamaroany aminay. Misy aminay aza sahirina rehefa mivavaka mihoatra ny 30 sekondra ary na dia tsy midikana inona inona mikasika ny fiainonao anay na tsy aza ny alavan'ny vavakay dia tsapanay fa ny fanokananay fotoana bebe kokoa hiarana aminao dia hitondra fitaina lehibe maro eo aminay. Ny fandraisana ety aminao no manatanjaka mitaona mandresy lahatra mitaridalana ary mitahanay. Andriamanitra mba ampianaro mivavaka re izahay sy anao izany fotoana masina izany ho lara-pahamena eo amin'ny fiainanay na isam-batan'olona na amin'ny mahafiangonana anay. Engane ny fotoam-bavakay ahatra kokoa noho ny fotoana laninay amin'ny telefoninay na eo anoloan'ny fahitalavitra na amin'ny zavatra hafa manintona ny sainay. Aoka izahay ho mpitolona am-bavaka. Jesosy malalo, be fitiavana ianao, menatra izahay ary miaiky fa tsy tany aminao no nitodihanay voalohany raha miatrika zavatsarotra maro izahay fa tany amin'ny hafa, fa izay tsy mba avy aminao. Matetika izay no tsy mahatsapa akory fa efa tonga sampinay ny zavatra sy ny fanandramana maro mamelary ny elokay. Aseho anay ny fomba nitadiavanay ny zavatra zao toy zao fa tsy nitadiavanay anao. Ianao no Andriamanitra tsy tofo mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra zao rehetra zao ianao irery no irenay ho katsahana. Aminao irery ihany no ivavahanay. Jesosy malalo,
aoka ny teny fikasanao de mba ho azonay ary isy vokany a eo amin'ny fiainanay a tsirairay avy. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny dia izy no hiaino ahy ary omeko fo alalany ahy ho Jehova izy, dia oloko izy ary izao kosa ho Andriamanina, fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Dia hofiran'i Jehova Andriamanitra ny fonao sy ny fon'ny taranakao, hitiavanao an'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo vaovao ianareo. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Vao miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo. Samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo, sy ny anareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa an'izany Jesosy malalo. Maro ny antom-bavaka tianay hifampiresahana aminao, ary izany indrindra no angatahanay ny fahendrena avy aminao mba hatakaranay ny sitraponao, ary indrindraindrindra ahafahanay tena mifandray manokana aminao. Jesosy malalo, mivavaka izahay ho an'ireo olona izay mbola tsy mahafantatra anao, aoka ireny mba andray anao amin'ny alalan'ny asa izay tanterahanay amin'izy ireny tsirairay avy. Tompo, omeo anay ny fahendrena anatrarina ireo kolotsaina tsy liana amin'ny fivavahana. Engane ny fanahinao masina androdana ny manda, manodidina ny fo tsy mino. Da io izay rehetra manantona ny olona andevozan'ny fivavahana amin'ny havelo sy ny fanompo-tsampy, ampio izay mba hatakatra ny fomba fijerin'ireo an'izao tontolo izao, ary ny ampafantatra azy ireo ilay mpamonjy ny tena manokana. Aoka mba ho vonona hiatrika an'izany izahay ka afaka anampy ireny karazan'olona ireny. Tompo, miangavy izahay, ny ampy-harezanao ny Adventiste an-tany farafito maneran-tany, hivavaka tahaka izay mbola tsy nataony hatrizay. Ampianaro izahay hitahaky ny teny fikasanao, sy hanentana anao mba hamindra tendrombohitra rehefa mivavaka izahay. Aoka mba hanana finoana matanjaka izahay, finoana izay ahafahanay miatrika ny vanim-potoana izay sarotra sy manahirana amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Vavaka ho an'ireo lisitra izay nosoratanay any amin'ireo karatra, fanahinao ny asa amin'izy ireo, ary amenombelona amin'ny fanan'izy ireo ka angetay tamin'ny firaisana aminao, ary ampianaro anay ny fomba ifandraisana amin'ireo olona ireo. Ampianaro anay ny fomba anambaranay anao Jesosy Kristy ka tonga an'ireny olona ireny ho babonao Jesosy, ary hanolotra ny fiainanao azy ireo. Dia tanterao amponay tsirairay avy anie ny tena fifoazana marina, ka mba olom-baovao izay rehefa tapitra izao fandarana izao. Tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.